Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 12 no mofonaina voalahatra ho antsika indray anio. Tesalonianina voalohany toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 12. Alohany hamakitsika an'izany, andeha iombona mivavaka hangataka amin'ny fanahy masina isika riavana. Ry Andriamanitra rainay be voninahitro, endre ny hamaron'ny asanao amin'ny tany rehetra, ny famirapiratany voninahitrao, ny fiandriananao, ny herinao sy ny fahalebiazanao. Ka miondrika manoloananao zahay midera sy mankalaza anao. Ary ankehitriny tsapanay fa noho izany fahalebiazanao izany no anomezanao anay ilay teny tsara, teny fiainana, ilay teny fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay, koa angatanay indrindra ny fanahinao masina, ilay fanahy mpanazava, anazava sy tsilo ny teninao, ka itoeran'izany aty anatinay tsiraray avy. Dia velomy araka ny teninao zay Tompo, fa tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tesalonianina voalohany toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny tenanareo ry rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo, fa raha nampahoriana sy ny setrasetrana tany Filipi izahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia say tao amin'Andriamanitra izahay hiteny taminareo ny filazantsaran'Andriamanitra, na dehibe aza ny fanoherany. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka, na ny fahalotona, na ny soloky, fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay izahay. Dia araka izany koa no itenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona, fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fa tsy nanao teny mandrobo akory izahay na oviana tahaka ny fantatrareo ihany, na ny atsara velatsi hanafina fieremana. Andriamanitra no vavolombelona, ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izahay, na taminareo, na tamin'ny sasany, na dia nanapahefana hahavaky tratra aza izahay, araka izay maha-apôstôlin'ny Kristy anay. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay, tahaka ny reny mitaiza ny zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay noho ny fitiavanay anareo indrindra, hanome anareo tsy ny filazantsaran'Andriamanitra ihany, fa ny ainay koa aza, satria efa malala anay ianareo. Fa tsaronareo ry rahalahy ny fikelezanay aina sy ny fisasaranay, fa ny asa andro aman'alina mba tsy hahavaky tratra na dia olona iray akory taminareo aza, no nitorianay ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Ianareo no vavolombelona, ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy nanatsiny tokoa ny fitondrantenanay teo imasonareo izay mino. Toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatana, sy nananaranay mafy anareo, mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Ray masino,
manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny tompo, ny fanerasera tamin'ny fiangonana tany Tesalonika ny apôstôly Paoly sy Silasy ary i Timoty nandroso tokoa ny filazantsara, ny fitoriana filazantsara tany Tesalonika, ary antony iray izay tena isaorana an'Andriamanitra, isaoran'ny apôstôly an'Andriamanitra izany, ka nanoratana izao epistily izao. Ambara nefa fa teo anatrehany izany rehetra zany dia tsy hoe nandeha ho azy akory ny fitoriana filazantsara, fa ambara mihitsy fa nandalo fizahan-toetra ny apôstôly, ary ambaran'ny apôstôly eo amin'ny 14 tapany farany fa Andriamanitra mihitsy no mizahan-toetra ny fon'ny apôstôly tamin'ireny rehetra ireny. Ndery ho jerentsika an'io ry havako, lay Andriamanitra mizahan-toetra, lay Andriamanitra mizahan-toetra no manolotra adidy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Andriamanitra mizahan-toetra no manolotra ho adidy ny fitoriana filazantsara. Koa teo am-panatanterahana zany adidy ny fitoriana filazantsara izany, ireto apôstôly izay nikeliaina tamin'ny fitoriana filazantsara dia ambara fa nandalo fizahan-toetra maro, nampahoriana, ny setrasetrana, be fanoherana, kanefa na dia teo ary zany, satria Andriamanitra no mizahan-toetra azy, dia nanana fahasahina izy ary noraisiny ho adidy izany fitoriana ny filazantsara izany, ka tsy nitady izay sitraka tamin'olona izy fa tamin'Andriamanitra. Ravako malala ao amin'ny tompo, adidy ny fitoriana ny filazantsara, ka na dia efa niaritra ny mafy tany Filipia aza izy ireo, dia indro mbola tonga tany Tesalonika indray nitory izany filazantsara izany. Andriamanitra mizahan-toetra mantsy, lay Andriamanitra manolotra ny adidy ny fitoriana filazantsara. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho antsika mpitory filazantsara rehetra, ho antsika mpino kristianina rehetra, dia mandray izany fizahan-toetra izany avy amin'Andriamanitra, zahan-toetra amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara isika. Zahan-toetra na dia be fahoriana sy be fanoherana aza, zahan-toetra na dia mafy sy mangidy aza, ka ny tanjona dia ny hahafahantsika manatanteraka ny adidy ny fitoriana filazantsara. Ambara arak'izany ry havako malala fa tsy mahazo milavolefona amin'ny fitoriana ny filazantsara ny mpino, na toy inona fisetrasetrana, na toy inona fanoherana, na toy inona fampahoriana, dia tokony hanana fahasahina mandrakariva, satria adidy raisina avy amin'Andriamanitra izany. Lay Andriamanitra mizahan-toetra no mankasitraka ny mino amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, hahatanteraka sy hahavitahantsika ny adidy izay efa nomeny tompo antsika, dia hiaraka mandrakariva amin'ny tompo isika amin'ny fanatanterahana ireny rehetra ireny. Tadio ary fa tafiditra ao anatin'ny fizahan-toetra ny mino ny adidy ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny mino zahan-toetra dia tsy maintsy mandeha mitory filazantsara, ary zany fitoriana filazantsara zany no adidy sady tombotsoan'ny mino rahateo ihany koa. Fa ny zavatra hitantsika ihany koa ry havako malala rehefa mamaky tsara izao epistily izao isika, dia mahita fa ilay Andriamanitra mizahan-toetra
dia tsy inona tsy akory fa Andriamanitra manome ny zon'ny apôstôly eo amin'ny andininy 5 hatramin'ny andininy 12 dia tany saina amin'ny endrika zo ireo tokony ho azon'ny apôstôly, ireo vokatra tokony ho an'ny apôstôly amin'ny fitorianany filazantsara. Eo zany ny anarana maha apôstôly azy, dia raha ny marina tokony azon'ny voninahitra sahaza azy izy amin'ny maha apôstôly azy. Raha ny marina tokony hanana zo amin'ny fivelomana izy, ka hiantohana ny fivelomana, ka tsy na dia havakitratra ny fiangonana aza zono zany. Kanefa indro izy toetra eo anatrihan'izany zo zany, ka takina ny fitondran-tena amin'ny fahalemem-panahy, takina izay toe-po sy toe-panahy mendrika ny filazantsara an'Andriamanitra izany. Dia hitantsika tsara ny fahalemem-panahy izay tany sain'ny apôstôly Paoly, fahalemem-panahy tahaka ny fahalemem-panahy ny reny amin'ny zanany, kanefa koa fahalemem-panahy mendrika fananarana tahaka ny fananaran'ny ray amin'ny zanaka, fa fahalemem-panahy feno fitiavana, iny fitiavana na dia hanolorana ny aina aza hitantsika eto izany. Ry havako malala, raha fehezina zany dia fahalemem-panahy miendrika an'Andriamanitra, zany no hitantsika tao amin'ny apôstôly. Ilay Andriamanitra mizaha toetra zany dia Andriamanitra mizaha toetra eo anatrehan'ny zon'ny apôstôly, ka na dia zo aza ny hazo voninahitra, na dia zo aza ny ho karakaraina sy hazo izay tamby amin'ny fivelomana, amin'ny fitoriana filazantsara, dia zaha toetra kosa izy eo anatrehan'izany mba hanana ny fahalemem-panahy mandrakariva. Ry havako malala, mitodika amintsika mpiandrondrin'Andriamanitra rehetra koa zany tenin'Andriamanitra izany, tsy hanao takinadala ny zontsika eo anatrehan'ny fiangonana amin'ny fitorianany filazantsara, tsy hiady varotra loatra ny amin'izay zo tokony ho atsika. Tena ekena fa zo zany, saingy ny tenin'Andriamanitra kosa dia manambara fa tokony amin'ny fahalemem-panahy no ahazahoana izany, amin'ny fitiavana no ahazahoana izany. Takina mandrakariva arak'izany, ilay fahalemem-panahy mendrika an'Andriamanitra eo amin'ny fanatanterahana ny zon'ny mpitory filazantsara, ny fahalemem-panahy mendrika an'Andriamanitra eo am-panatanterahana izay valim-pity tokony ho an'ny mpitory filazantsara, mba tsy ho izy ireny no hitaky izany, fa zary lasa fizahan-toetra eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, zo sy adidy ny fizahan-toetra, zo sy adidy ny fizahan-toetra avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mizaha toetra ny mpino, Andriamanitra mizaha toetra ny mpanompony, Andriamanitra mizaha toetra ny mpitory filazantsara, dia ilay Andriamanitra manolotra ho adidy ny fitoriana ny filazantsara, kanefa mizaha toetra eo anatrehan'ny zoany raha teo ihany koa, mizaha toetra eo anatrehan'ny fitoriana, eo anatrehan'ny adidiny, fa mizaha toetra eo anatrehan'ny zon'ny mpitory filazantsara raha teo ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ho amintsika zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nandre indray izany tenin'ny filazantsara izany, mampahatsiaro fa
Andriamanitra amin'izao toetra eo anatrehan'ny adidy amin'ny fitoriana filazantsara ianao, kanefa amin'izao toetra eo anatrehan'ny adidy tokony ho an'ny mpitory filazantsara ihany koa. Fantatray fa Andriamanitra miazona anay tsy hirona ao amin'ny firehana hafa ivelany izao tontolo izao ianao, fa te hikarakara tsara anay kosa, handray an-tanana anay, hiantoka ny momba anay mandrakariva. Dia matoky manana anao zahay ry Andriamanitray, ilay mijery sy mikarakara, fa mivavaka manokana mianta sy mitalao aminao ho an'ireo mpitory filazantsara izay any amin'ny toerana saro-dalana, any amin'ny toerana izay vitsy mpivavaka, ireo izay tsy mahavelona mpitory filazantsara amin'ny endrika materialy. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, efa nifidy sy niantso azy ireny ianao koa teto, ento amin'ny fahasoavanao izy hiaina araka ny voninahitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.